mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika rehefa malalatra ity sabotsy fa efatry ny volana oktobra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny boky ny mpitsara toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, mpitsara toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokim dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Egipta ka nampiditra anareo eto amin'ity tany izay nianianako tamin'ny razonareo omena azy. Ka hoy izaho, tsy hanatsoaka ny fainakeko taminareo mandrakizay, ko aza manao fainakena amin'ny tompo-tany anareo. Fa raha vao ny altarany, kanefa tsy nihaino ny feoko ianareo. Ka inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izaho indray, tsy handroaka azy eo anoloanareo fa ho tsilo eo amin'ny tezanareo sy ho fandrika aminareo ny Andriamanina. Ary no niteny izany teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity boky mpitsara ity moa dia anjely no atao ho maka ny toeran'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no tiany boky mpitsara. Resahana eto Andriamanitra ny teny manao hoe nitondra ny zanak'Israely nivoaka tanareo, nitondra ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egipta izy, ary dia nanafatra ny zanak'Israely mba tsy hanao fifampirarahana ara-politika io indrindra amin'ny ireo firenena izay novatany fa ho aringany ireo satria hampianadratsy azy. Kanefa moa zanak'Israely dia tsy nanaiky izay fa nanao fifampirarahana ihany tamin'ny ireo firenena izay nasainy ny tompo ho aripany satria hampianadratsy azy. Ary dia hoy ny tompo eto amina hoe ho tonga tsilo ho amin'ny tezanareo sy fandrika ho anareo izany. Dia nitomany zanak'Israely. Ino no hafatra tiany boky mpitsara ao ampitaina amintsika? Ilaina fitandremana ny fifanekena izay atao. Ilaina fitandremana ny fifanekena izay atao amin'Andriamanitra mantsy. Rehefa Andriamanitra natao vavolombelona ilay fifanekena atao, na io fifanekena inona na fifanekena inona, dia zava-dehibe ny eny amin'Andriamanitra. Mialoha anaovana fifanekena tsy amin'Andriamanitra ihany, fa mialoha anaovana fifanekena amin'ny olona, fifanekam-piara-miasa ve, fifanekena fifanohanana ve, dia zava-dehibe ny ananana fahazavan-tsaina, fanontaniana ny hevitr'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Josoa toko fahasivy dia misy tantara tahaka izao. Rehefa hiditra ny tonga amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely araka ny efa tenina mpanantenana azy, dia saika natahotra ny zanak'Israely avokoa ny firenena rehetra nanodidina azy, satria nomban'Andriamanitra izy dia izay firenena rehetra nalovany zanak'Israely dia natahotra azy. Fa nisy kosa foko kely anankiray ny bokin'ny Josoa toko fahasivy antsoina hoe fokon'ny Gibeonita. Io fokon'ny Gibeonita io dia nanao hafetsena. Inona hafetsena nataony? Fantatsara fa tsy hatohitra ny zanak'Israely satria efa reny nilaza ny Israely, zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, namakivaky ny hevitra tsy hay tohaina, hiditra ny tany Kanana sy ny manodidina, dia tsy hatohitra ny herin'ny zanak'Israely izy, kanefa fantatsara fa izay firenena rehetra lovan'ny zanak'Israely dia saika naripany tao anatin'izany ny firenena maro izay hitantsika, ny Amorita, ny Kanenita, ny Perizita sy ny sisa rehetra. Dia tonga kosa ny Gibeonita ny hoe aleotsika tsy hanohitra azy fa andaotsika handeha. Ka rehefa tonga eo ny zanak'Israely dia hamatana tany foana izy. Dia rehefa tafapetraka izy dia miverina kosa tsika ary mangataka fiaraha-miasa aminy satria tsy hatohitra azy tsika. Dia lasa ny Gibeonita nandeha niala. Andiny ny fahatelo amin'ny toko fahasivy.
hoy ny 4 hoe de nanao afetsena kosa izy ka nandeha ary nody ho iraka ka nitondra lasaka tonta na sampiny tamy boriky ny sisy ny hoditra tonta sady tritraka ny fepehezina sy ny divay ary kapa tonta. Zany hoe rehefa niala n'ilay tanàna zanak'Israely ny Gibeonita niala ny taniny de tonga tao ny zanak'Israely efa namantana tany foana de efa tsy nieritreritra ninona intsony ka ny Gibeonita mody niala teo fotsiny izy de nitondra kapa tota izy, nitondra lamba tota izy, de rehefa aveo izy niverina teo amin'ny zanak'Israely de nandainga izy. Iny nalaingina taony hoy izy mantsy zanak'Israely manao hoe zahay dia hafa firenena aminareo mihitsy, zahay dia olona avy lavitra ka mba mangataka fiaraha-miasa aminareo zahay. Avy tany amin'ny tany lavitra indrindra zahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah andininy 7 ka de mangataka fiaraha-miasa, fiaraha-monina aminareo. De hoy zanak'Israely hoe ay mo reto zany misy olona avy lavitra, jereny kapa ny tapatapaka sy ny hoditra totany eny aminy, ny akanjony efa tota, reto zany tsy olona avy eto amin'ity tanàna ity fa Andriamanitra nanao hoe ary-paozy olona eto amin'ny tanàna fa reto kosa olona avy lavitra manaiky hanompo atsika, manaiky hanampy atsika andao ataony ny fifanekem-piara-miasa aminy, fifanekena politika mihitsy io. De nanaiky zanak'Israely, de nanaiky ny olony zanak'Israely rehetra, nanaiky nanao ifampiraraha tamin'ny Gibeonita fiarahamonina aminy. Kanjo rehefa nipetraka kelikely dia nazava am'izay fantatry ny zanak'Israely fa voafitaka izy. Nofitahan'ny Gibeonita izy. Hoe kay nareo kay olona efa vety ihany fa mody nandeha de aveo miverina. Tokony olona ny vonoina ange zany nareo satria niafatsy ny Andriamanitra dia tsy mifampiraraha amin'ny olona eto zay fa iverina avy lavitra nareo. De ny Gibeonita hoe miara-tsiny indrindra fa de manandainga moa zany zahay ka de akory atao de nanontaniana ny hevitr'Andriamanitra. Rehefa nanontaniana ny hevitr'Andriamanitra satria tezitra tamin'ny olona tamin'ireo mpitondra azy ny zanak'Israely manao hoe maninona andreo nanao fampiraraha tamin'ireo. Reo ange tokony olona tsy nanaovana fifampirarahana mihitsy. Raha ny tenin'Andriamanitra tsy mahazo mifampiraraha amin'ny olona amina firenena tahaka izany sika. Nanontaniana ny hevitr'Andriamanitra de hoy Andriamanitra namaly manao hoe diso ange nareo melony nanaovanao fifampirarahana tamin'ny Gibeonita ny tokony nametraka fanontaniana tamiko ianareo. Zay mandrakariva ny lalana sy ny didy zay nomeko anareo hoe melony nanaovanareo fifanekena, melony nanaovanareo engagement, melony nanaovanareo contrat, melony nanaovanareo tinitinika fifampirarahana maro samihafa antanio aloha ny hevitro Andriamanitra. De zay aho vao manome valiteny anareo fa nareo ange tsy nanontany. Noho zany de zao tsy azonareo laviny io. Sakana foana ilay fanekena ny zanak'Israely. Hoe aleo foana ilay fanekena satria fanekena ny orina tamin'ny lainga io. De hoy Andriamanitra na fifanekena ny orina tamin'ny lainga ary io. Ny orina teo anatrehiko satria nianarako natsonareo. Nianarako natsonareo, natsono nataonareo tamin'ny anarako io noho zany masina io. Zava-dehibe rehefa komirala ny ahatsiarovatsika manao hoe ndraindray misy fanekena ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra de io tsika manao hoe za nge voafitaka, za nge ny fitahany amin'Andriamanitra tsy zay ny zava-dehibe. Fa melony nanaovanao fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny hafa de antanio aloha ny hevitr'Andriamanitra. Fa rehefa nataonao tamin'Andriamanitra io araka i Josoa 7 io na nandainga azy izy de zao tazonon'Andriamanitra satria ny Andriamanitra rehefa eny de eny. Izay no hitantsika amin'ity boky ny Josoa ty. Ary amarininy ty boky ny mpitsara zay mofinaina ao antsika ty, Andriamanitra nanafatra manao za nge efa niteny taminareo melony nanaovanareo fifanekena de mametrahalo fanontaniana fa hamaly anareo fa rehefa vita le fanekena le engagement ka vita amin'ny anarako de azononareo zany. Ampitsara toko faharoa de ny zavatra nitranga de hafa kely noho zay indray satria hita ny zanak'Israely fa misy tombontsoa ilay fifanekem-piaraha-miasa amin'ireo firenena zay novataniny. Nisy apahany tamin'ireo Kananita, nisy apahany tamin'ireo Amalekita, nisy apahany tamin'ireo nahazo tombontsoa izy ka de hitany hoe tsy naripan'ilay firenena. Hitany hoe mahazo tombontsoa ara-toekarena izy, hitany hoe mahazo tombontsoa ara-piarahamonina izy dia tsy naripan'ilay firenena. De hoe Andriamanitra taminy efa miteny aminareo fa tokony haripakareo izy satria hampiana-dratsy anareo ireo, hampiditra toetra ratsy ao anatinareo ireo.
noho zany de zao aripao izy kanjo moa zanak'Israely tsy nandripaka mihitsy, nisy tsy naripany ary efa tsy naripany reny fireneny reny de zao ny Andriamanitra reny fireneny reny ko tsy naripany fa nitazony ihany de nampiana-dratsy azy de hoe ny tompo manao hoe ho hitanareo fa ho tsilo zany hoe lasa olana ho anareo ireo firenena tsy naripaka reo afaka malala amin'ny diadininy ity zany de ny tian'Andriamanitra ho atsaitsika de zao ndraindray misy zavatra efa tsy sitrapon'Andriamanitra mbola ikirizatsika ihany lay fifanekeny efa tsy akasitrahan'Andriamanitra mbola ikirizatsika ihany ary dia hoy ny tompo manao hoe manjary tsilo ho anareo zany mantsy ny zanak'Israely afaka malala amin'ity mofinaina ny sabotsy faefatra ny volana oktobra ity de lafin-javatra roa ary toy ny tompo takatritsika am'ity bokin'ny mpitsara ity voalohany de zao Andriamanitra manana ny planiny mazava tsara ary io planin'Andriamanitra io arao io tsy miafina amitsika io planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika na ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de sitrapo mampisy fifaliana sitrapo mitondra atsika ho amin'ny fiadanana saingy indraindray manao hevitra bontolo isika ka tsy ampy atsika ny planin'Andriamanitra iveritsika fa manana planina tsaratsara kokoa noho ny planin'Andriamanitra isika na de efa fantatsika zao aza ny planin'Andriamanitra le avako malala matoky manana faharetana ny amin'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raharentsika maika raharentsika te ezakazaka raharentsika te hirimorimo mafy fa matoky ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao aza malaky mezakazaka mbola ao ny anjaranao matotsy mbola tonga io de mbola tsy tonga le planin'Andriamanitra aza miantehitra amin'ny herinao fa miantehitra amin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra eto ny zanak'Israely am'ty bokin'ny mpitsara ty tsy nahatoky ny planin'Andriamanitra izy de nitady fahaolana tady sy taroa tamin'ireo firenena manodidina de nanjary voafatotry reny fireneny reny izy ary nanjary nanompo sampy mihitsy ary noho zany ny tsy fahatokinao an'Andriamanitra ny tsy fahatokinao ny planin'Andriamanitra de manjary mahatonga anao mifampiraharaha ary manao compromission mihitsy ary hoe miteny frantsay manjary lasa manaiky lembenana manjary lasa miombona amin'ny ratsy mihitsy ara ndraindray manjary lasa manao fifampirarana maromaritra iraisana tsy mahasoa amin'ny hafa mihitsy ary fa ekeo ny planin'Andriamanitra fa matoa veran'Andriamanitra mandalo de misy zavatra tian'Andriamanitra tenenina ka manana faharetana matoky ny planin'Andriamanitra fa ny faharoa zay aseho any bokin'ny mpitsara amin'ny ty toko faharoa ty de zao Andriamanitra tsy azo vazivaziana Andriamanitra tsy azo vazivaziana amin'Andriamanitra ny eny de eny ny tsy de tsy noho zany de mametraka atsika Andriamanitra amin'ny fifanajantsika be de be mantsy ravako malala ny olona mifampiraharaha etseroa ndraindray amin'ny anaran'Andriamanitra mivadika manjary manimba ny namany manjary manimba ny mpiarabelona aminy manjary manimba ny fiarahamonina tsy mihazona ilay teny tokana amin'ny fifanampiana ary dia eto Andriamanitra de manafatra atsika manao hoe rehefa manome tokony nama kosa namanao ianao fa hanampy azy azony zany rehefa nanome toky an'Andriamanitra ianao fa hanao ny asa fanompoana ataovy zany rehefa nanome toky ny mpiarabelona aminao ianao fa hifanohana aminy toano zany rehefa nanome toky ianao fa hanaja le fanarahana nataonao amin'ny toeram-piasana de zao tanterao zany fa be de be ry afako malala ary fototry ny olana eo anivon'ny fiarahamonina ny olona manaiky fa tsy manao ny olona manome toky fa tsy manatanteraka no zany de banjina ny hazo fijalian'i Kristy itsika ny eniny Jesosy Kristy tompo eny ny afara atao amin'ny hazo fijaliana
de aoka no eninao ao amin'ny toeram-piasanao, aoka no eny rehefa manaiky ianao fa hanao zavatra de ataonao tsara arak'izany satria zay ny tadiavin'Andriamanitra. Ary sanatria tsy mahatanteraka ilay fanekena natao ianao de mahay izy mifona, mahay izy mifanatona, mahay izy miresaka amin'olona tena miala-tsiny fa tsy voazako ny fanekena tahak'izao no zao antony zao. Ka inona ny anonirana azy? Inona no anambarana azy? Tompony anomenao fahazavantsaina fa ny soratra masina de tsy mampianatra antsika hanaja an'Andriamanitra ihany fa mampianatra antsika koa hanaja ny tenantsika sy hanaja ny hafa. Ivavaka isika. Tompo amisoranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zahay manitsy ny dianay, manamboatra ny fisainanay mba ahaizanay manaja olona, ahaizanay manaja tena sy ahaizanay manaja ny hafa. To aminao zahay hamantatra ny tenanay ary am'izay fifampirarahana ataonay amin'ny namanay, amin'ny toeram-piasanay, amin'ny mpiarabelona aminay, mainka moa fa ny fifampiraranay aminao Andriamanitra de to aminao zahay hanaja zany. Vavaka ary zay Tompo, misaotra ny amin'ity farany herinandro nomenao anay ity. Indrezany tebitebinay tamin'ity herinandro ity. Indrezany zavatsarotra ny lalovanay tamin'ity herinandro ity. Indrezany zava-manahirana ny sedrainay tamin'ity herinandro ity. Nefa teo ianao. Mivavaka izahay Tompo, mangataka ny famindramponao, meteza Tompo, ampahery anay, de jereo ny tanindrazanay, jereo ny firenenay, jereo zahay. Dia mivavaka izay Tompo, mba omenao hery sy fahasalamana ireo tsy salama, ireo marary. Mivavaka izay Tompo ho an'ny ray aman-dreny mitaiza ny ankorany, vavaka izay ho an'ny fiangonanao amin'ny fijoona vavolombelona, eno ny vavakay. Miatrika herinandro vaovao zay rahampitso Jesoa de tahio manomboka rahampitso indray ny herinandronay, herinandro fifaliana. Dia atolotra feno ampelantananao ny fiainanay mba ho asoavinao ary ho tahinao soamarinina. Saotra Jesoa. Amen.